Josoa toko fahaenina. Ary nihidy mafy Jeriko tamin'izany nohony ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa: indro efa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Koa mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, ienemana no hanaovanao izany. Ary asio-pisorona 7 mitondra anjomara 7 mafy faneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro faha-7 dia hodidino impito ny tanàna, ary aoka ny mpisorona hitsoka ny anjomara. Ary raha manao feo lava reny ny anjomara mafy faneno, ka renareo ny feo ny anjomara, dia hanakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia hirodana amin'izay ny manda ny tanàna, ary hiakatra samy izotra amin'izay hitsiny avy ny olona. Dia niantso ny mpisorona Josoa zanaky Nona ka nanao taminy hoe: ento ny fiaran'ny fanekena, ary asio mpisorona 7 mitondra anjomara 7 mafy faneno eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Dia hoy izy tamin'ny vahoaka: mandehana ka manodidina ny tanàna, ary aoka ny olona efa voaomana hiady handeha eo alohan'ny fiaran'i Jehovah. Ary rehefa niteny tamin'ny vahoaka Josoa, dia nandeha ireo mpisorona 7 nitondra ny anjomara 7 mafy faneno teo alohan'i Jehovah, ka nitsoka ny anjomara, ary ny fiaran'ny faneken'i Jehovah nanaraka azy. Ary ny olona efa voaomana hiady dia nandeha teo alohan'ny mpisorona izay nitsoka ny anjomara, ary ny vody-lalana nanaraka ny fiara, ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Ary ny vahoaka efa noraran'i Josoa hoe aza manakora na mamoaka feo na milobava akory aza mandra-pahatonga ny andro hanaovako aminareo hoe manakora, dia avao amin'izay ianareo no hanakora. Ary nanodidina ny tanàna indray mandeha ny fiaran'i Jehovah, dia nankany atoby ny olona ka nitoetra tany. Dia ny fomaraina koa Josoa, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'i Jehovah. Ary ny mpisorona 7 izay nitondra ny anjomara 7 mafy faneno teo alohan'ny fiaran'i Jehovah, dia nandeha mandrakariva ka nitsoka ny anjomara, ary ny olona efa voaomana hiady dia nandeha teo alohany. Ary ny vody-lalana kosa dia nanaraka ny fiaran'i Jehovah, ary nitsofina teny am-pandehanana ny anjomara. Dia nanodidina ny tanàna indray mandeha koa izy tamin'ny andro faharoa, ka niverina tany an-toby, henemana no nanaovany toy izany. Ary tamin'ny andro faha-7 dia ny fomaraina koa izy, raha mbola nazava ratsy ny andro, ka nanodidina ny tanàna impito toy ny nataony teo. Nefa tamin'izany andro izany ihany no nanodidina ny tanàna impito izy. Ary tamin'ny nandiana ny fanimpitony, raha nitsoka ny anjomara ny mpisorona, dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka: manakora, fa efa nomeny Jehovah nareo ny tanàna, dia atolotra ho an'i Jehovah ho zavatra voaozona ny tanàna sy izay rehetra ao. Fa raha bajanga ihany no velomina, dia izy sy izay rehetra ao aminy ao an-trano, satria nanafina ny hirantsika izy. Kanefa mitandrema kosa ianareo ny amin'ny zavatra voaozona, fandro manolotra zavatra ho voaozona ianareo, nefa maka amin'ny zavatra voaozona kosa, ka mahatonga ny tombon'ny Israely ho voaozona ary mampidodoza aminy. Fa ny volafotsy sy ny volamena rehetra, ary ny fanaka varahina sy vy, dia masina ho an'i Jehovah, hatao ao amin'ny rakitry Jehovah izany. Dia nanakora ny olona, ary nitsofina ny anjomara, ary noho ny reny vahoaka ny feo ny anjomara, dia nanakora mafy izy, ka nirodana tamin'izay ny manda, ary niakatra tao an-tanàna samy nizotra tamin'izay hitsiny avy ny olona, ka afaka ny tanàna. Ary naringany tamin'ny lela-tsabatra zay rehetra tao an-tanàna, na lehilahy, na vehivavy, na tanora, na antitra,
na omby na ondry amanosy na boriky. Ary izy roa laza efa nisafony tany dia efa nilazany Josoa hoe makanesa ao amin'ny tranon'ilay vehivavy janga, ka ento mivoaka raha vehivavy sy niavany rehetra ary izay mety ho azy arak'izay niananareo taminy. Dia nankao ireo zatovo nisafo ireo ka nitondra andrahaba nivoaka sy ny rainy amandreniny sy ny anadahiny ary niavany rehetra mba amin'izay nety ho azy. Dia nitondra ny mpianakaviny rehetra nivoaka izy ka nametraka azy teo ivelan'ny tobiny Israely. Ary ny tanàna sy izay rehetra tao dia nodorany tamin'ny afo, nefa ny volafotsy sy ny volamena ary ny fanaka varahina sy vy dia nataony tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehova. Fa raha bajanga sy ny ankohonany rainy sy ny havany rehetra mba amin'izay nety ho azy dia novelomin'i Josoa ary mitoetra eo amin'ny Israely mandraka androany ravehivavy, satria nanafina ny iraka izay efa nirahany Josoa hisafo an'i Jeriko izy. Dia nilaza fanozonana Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ho voaozona eo anatrehan'i Jehova izay olona mitsangana manorona ity tanàna Jeriko ity indray. Ny ain'ny lahy matoany no saziny hanorenany ny fanambaniny, ary ny ain'ny faralahiny no saziny hananganany ny vavahadiny. Ary Jehova nombany Josoa ka niely tamin'ny tany rehetra nilazany.